Mbola miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy toy ny révélation ny fampiomanana antsika amin'ny fiverenan'i Jesosy. Fa alohan'izany rehetra zany dia mbola hivavaka antsika metraka ny révélation rehetra eo am-pelantanan'i Jesosy. Ry Jesosy malalo misaotra anao indrindra satria mbola afaka zay Tompo miandray ny troisième révélation zay menao ny amin'ny fiverenanao iomanan'ny fiangonana andro aman'alina Jesosy. Tompo mangataka ny fanahinao masina hiteny ampiteny lelako ka zay rehetra tsy avy aminao dia fongotanao sahady, zay rehetra tsy avy aminao dia efa isoronao sahady, ka hokasihinao ny fony mpiaino, hokasihinao ny fony mijery sy izay mandray an'izao révélation zao. Koa dia misaotra fanahy masina. Amen. Ato amin'ny Matio nandraisako ny révélation farany toy ny révélation ilay Nofy. Ato amin'ny Matio ny ten'Andriamanitra raisiko 5:5 efa fantatsika tsara momba ny virgine dimy endry sy ny virgine dimy adala. Alléluia. Ny amin'ny fanoharana ny amin'ny virgine 10. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny virgine 10 izay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsena ny mpapakatra. Ary ny 5 tamin'ireo dia adala fa ny 5 kosa endry. Fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra soloka fitaiza. Ary ny endry kosa nitondra soloka tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny mpapakatra dia samy mirendrena avy izy rehetra ka dia natory. Ary noho ny namatonalina dia nisy antso hoe indry ny mpapakatra mivoa mba hitsena azy. Alléluia. Dia nitsangana ireo virgina rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalany. Amen. Ajanoko hatrao amin'ny fahavito fa afaka mamaky ianao hatramin'ny farany any an-trano any. Alléluia. Dia efa nizaraiko antsika teo moa ny révélation zay Nofy zay amin'ny fampitandremana antsika tsirairay avy manomboka aty amin'ny tenako ny omanantsika hoe tsy atokotoko tena foana hoe efa manompo aho, matoko tena foana fa hoe efa manao ny asan'ny tompo aho ka dia ho tafakatra na rehefa avy Jesosy dia andeha aho, fa mila mandiny tena isan'andro, mila mijery hoe inona ny mbola zavatra mety hoe tsy ahatonga, tsy hampiray amin'ny Jesosy raha tonga izy. Alléluia. Ka tsy afahako hitsena azy. Amen. Ka mila dinina foana isan'andro hoe sao dia nisy ihany na fahotana nandalo nefa tsy nibebahako, na nisy fisainana nandalo any nakala ny hafa tsy nity ny hafa. Amen. Efa sakana zay tsy afatsika mahita an'Andriamanitra. Alléluia. Fa atao adio mandrakariva ny fisainantsika, ny fotsika, ny fijerintsika ary zay rehetra renesan'ny sofintsika. Alléluia. Eto raha mamaky an'ity ten'Andriamanitra ity dia ny virgine dimy adala nanana ny fanalany fa tsy nisy soloka tao, fa ny endry kosa nanana ny fanalany fa nisy soloka tao. Dia tohizako le révélation Nofy. Rehefa niteny anahy ireo polisy ireo hoe mila mandeha aloha ianao, mila mandeha aingakaingana ianao, amin'ny valo ianao mila miala, makany amin'ny aéroport zay sahalan'ny hoe toerana fiandrasana hoe miandry zany ianao fa andeha hiainga le avion, mety hoe hiainga amin'ny 12 le avion dia mila tonga aloha ianao. Tahaka an'izay koa tsika kristianina, tsika zanak'Andriamanitra mila miazakazaka, mila manontany tena isan'andro mba ahafahantsika ho tonga ao amin'le toerana fiandrasana, ahafahantsika azo an'le billet satria tsika tsy afaka andeha hiainga, tsy afaka hivoyazy raha tsy mahazo visa sy billet sy ny passeport, tsy afaka hiakatra, tsy afaka andeha amin'iny avion iny. Tahaka an'izay koa tsika zay miandry an' Jesosy. Alléluia. Dia rehefa niteny an'io ilay polisy
mila mandeha aloha anao de ny zavatra hitako tsapako mbola nisy bagazy anankiroa teny an-tanako hoentiko mila misy bagazy fantatsika fa raha tsika andeha ho any an-danitra zany hiala amin'ity tany ity tsika hoe mitsena ny Jesosy tsisy zavatra hoentitsika tsony tsisy bagazy hoentiko sy hoentinao tsony fa ny bagazy rehetra de mijanona aty fa ny vatatsika ny fanahintsika no hiakatra ka tsisy bagazy tsony ka mbola hoe ho sary zao hoentitsika. Amen. Fa tao anatin'io mbola nahita bagazy anankiroa endrika zany fa mbola misy zavatra anankiroa ambaran Jesosy fa mbola hoe mitazona ka mety hoe tsy hatafakatra ahy. Amen. Tahaka an'izay koa zasy ianao mila mandinika so de misy bagazy any satria ny revelation ny nofy men Jesosy dia ho atsika hoay ho anao andiniatsika tena hoe aiza raha tonga Jesosy. Alleluia. Eto raha mamaky an'ity baiboly ty tsika de samy manana ny fanala ny Virgina 10 aindry sy ny Virgina 10 adala fa ny Virgina 10 adala kosa tsy nisy soloka tao ny tsisy soloka de tsy nandinika ny tenany fa metratra efa manompo efa manao asa be de tonga de matoky tena fa tsika tsy natao atoky ny tena mitsy fa tokony antany an Jesosy foana anana firaisana amin'ny Jesosy foana isanandro. Alleluia. Amen. De eto izy niteny hoe ny mamaton'alina tonga ny mpapakatra de samy rendremana izy rehetra. Rendremana eto de hoe fahavarim-barianana variana. Inona mbola mahavariana atsika? Alleluia. So de mbola variana atsika any amin'ny Facebook lany fotoana any amin'ny Facebook mipartage ny phototsika ny saritsika efa variana distraction zay ka raha tonga Jesosy de fa any satria tsika tsy afaka hanompotompo roa na soa Jesosy de tadiavinao andro manalina na soa any ianao manombola sady amin'ny Jesosy no mbola variana amin'ny zavatra hafa tsy afaka miaraka mihitsy reo fa na ianao Jesosy tadiavinao andro manalina mamboatra ny ara-panahinao anao mandra-patongany na ianao any mbola hoe variana amin'izao tontolo zao ny fanao zao tontolo zao tsy voatery hoe fijangajangana ihany na fisotroana tokana fa na zavatra kely io verina foana zay na zavatra kely io raha mbola mahavariana atsika de sakana tsy afahantsika mitsena an Jesosy na de hoe manana ny beary tsika na de mahazo ny vizary tsika kanefa mbola misy zavatra any takin Jesosy alatsika hoe sorona ongotana de hitady an Jesosy amin'ny foto koa amin'ny hetaheta tsy amin'ny fahazarana tsy amin'ny fombafomba fa raha fombafomba koa sy fahazarana dia sakana ihany koa tsy afahantsika hitsena an Jesosy. Alleluia. Satria raha hiakatra atsika ho any an-danitra tsisy bagazy hoentitsika any iny bagazy iny miala mijanona ety daholo ny bagazy rehetra. Alleluia. Ka tonga zany revelation nofy zany ambaran Jesosy amintsika mba andiniatsika tena inona ny mbola mety hoe misakana atsika any amin'ny Facebook ve variana amin'ny film ve variana amin'ny resadresaka ve na ny resadresaka iny resaka resanao iny anefa tokony fotoana ivavahanao variana amin'ny fosafosa ve mijery ny hafa ny tenako aloha jereko voalohany vao ny hafa. Amen. Sakana daholo zany bagazy daholo zany lasa misakana atsika tsy afahantsika mandeha mitsena an Jesosy. Amen. Ravavy malala eto miteny izy hoe mamaton'alina ny atongavan'ilay mpapakatra ka mila atsika vonina mialoha zany de miala amin'ny rehetrarehetra mila mideconnecta misaraka amin'ny rehetrarehetra fa mitady an Jesosy andro manalina. Ina ny mbola tsy mety, ina ny mila mboarina. Halleluja. Raha vavy mararina dao amin'ny tompo. Raha tonga ny mpapakatra mamaton'alina zany minuit. Hitako mitsy amin'le bia minuit soratra 00h. Minuit na tonga avy ny mpapakatra.
le polisy tonga mbola nandidina anao hoe ndao mandehana malaky, mila mandeha aloha anao, zay micontrôle andretrarehetra ndany anao mandeha, fa mbola nisy bagazy reo tsy foiko. Zany bagazy zany ianao ihany malala ny ara-pananao, inona le ara-pananao ao mbola tazotazominao ka tsy foinao. Ny fahatezerana ve, ny fialonana ve, fanamboniana tena ve, isan'ny bagazy daholo zany tsy afahantsika mitsena an' Jesosy. Ny fitiavan-tena, ny fankalana ny hafa, zay le fahadiovam-po ao anatiny. Ny makiazy, ny lamody, mbola miazakazaka manaraka lamody, sakana daholo zany, mbola bagazy tsy afahantsika mandeha. Amen. Alleluia. Ka aoka atsika samy andiny tena mba tsy hisy an'izay Virjina dimadala makany am-piangonana ihany manompo ihany, fa maivana tsisy ninina, tsy ao le fanahy masina, satria tsy niambina, tsy mitandrina, tsy nandiny tena. Fotoana fandinian-tena zao, fotoana fandehanana amin'ny fahamasina zao 2022 zao, ka samy hamantatra ny ara-panany tsirairay avy inona mbola bagazy mbola hitazona raha tonga Jesosy, mbola hitazona ka tsy afahako mandeha na de efa manana ny visa sy ny billet d'avion satria ny billet sy ny visa tsika de Jesosy idirantsika amin'ny lanitra. Nefa na iantsoantso ny anaran'i Jesosy tsika nefa mbola misy zavatra ao tian Jesosy ialana, esorina, nefa tsy foitsika, de bagazy mbola hoaintsika zany, mbola mitazona atsika. Bagazy firy mbola any aminao? 3 ve, 4 ve, 5 ve? Mila degazentsika zany rehetrarehetra zany, mila esorintsika zany rehetrarehetra zany, fa hitady an Jesosy andro aman'alina hiazakazaka tahaka ny teniny reto iraka nalefany Jesosy reto hoe mila mandeha aloha ianao, mila miazakazaka ianao, mila tonga aloha any amin'ny aéroport anao, fa zay tonga aloha ihany no mahazo ny soa, zay tonga aloha ihany no azo lay loka soa. Halleluja. De voninahitra ho an Jesosy rery ihany ho azy hatramin'ny taloha indrindra ho mandrakizay. Amen.